Mbola eo amin'izay ako ny fanomanana ny fividianana azy hatrany dia nitondra fanamarina ny eo anivon'ny voameram-pividianana ho an'ny faritra Analamanga androany mikasika ny fanomanana ny fividianana kominaly. Efa fantatra ihany koa moa ny isan'ny mpanolotsaina mandritra izany fividianana izany hatrany. Nomena andraikitra manokana ny voameram-pividianana ho an'ny faritra Analamanga amin'ny fanomanana ny fividianana kominaly izay ho tanterahana ny faha-3 ny volana Jolay 2024. Amin'ity fividianana kominaly zao dia nomena andraikitra manokana kosa izy noho ny antony rahantsika malala hoe Antananarivo renivohitra dia fividianana izay dia ireo distrika enina izay mandrafitra Antananarivo zany dia nakambana ao anatin'ny CER zany hoe nasolo ny CED 1-6 zany ny CER Analamanga ka maka ny andraikitry ny OVEC Antananarivo renivohitra. Mariana fa ny faha-9 ny volana Aprily hatramin'ny faha-7 ny volana May no voafaritra ho fametrahana ny atota taratasy filatsahan-kovidiana ho ben'ny tanàna. Somary nisy ny tsy fahatomombanana kely zany teny am-piandohana noho ny fiandrasana ireo riza-teny samihafa izay efa nivoaka avokoa ankehitriny. Ankehitriny dia efa feno tanteraka ireo lalàna ireo zany indrindrindrindra moa io na tena nandrasantsika eo alohan'ny caution zany hoe le antoka entina misana ny izay fandaniana raisiny anjara kandidana ny anjara mirisy zany amin'ny fanatanterahana ny raharaham-pividianana dia indrindrindrindra ny teto Antananarivo renivohitra dia hoe nandrasana hoe firy nisan'ny conseiller volamena eto. Ankehitriny zany dia mahafaly ny milalantsika fa efa mivoaka moa izay ny arrêté préfectoral zany dia nivoaka ny préfet de police 2015-011 sy ny 2015-011 ho an'ny Antananarivo renivohitra zay 2015-012 andreo district périphérique zany. Dia mazava araka mivolaza ao zany fa 520 ny isan'ny mpanolotsaina eto amin'ny tanàna Antananarivo zany. Nomariny avy eo anivon'ny voameram-pividianana ho an'ny faritra Analamanga fa amin'ny faha-15 ny volana Aprily ho avy izao no hofaranana ny listim-pividianana ka entanina ny olom-pirenena tsirairay anamarina ny anarany ao anatin'izany lisitra izany eny anivon'ny Bureau Pokotany.